faly miarabantsika ndray a atao amin'ity fandaharana katekizmy karémity ity no laharana fa 4 androany sika dia jery lohahevitra anankiray indray. Tenin'Andriamanitra iaingatsika dia ny ao amin'ny Mikea mpaminany a Mikea 2:9 Mikea 2:9 izao ny voasoratra ao: efa nampahalalana anao ry olombelona izay tsara sy izay ilainy tompo aminao, dia ny hanao fahamarinana, ny ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Efa nampahalalana anao ry olombelona izay tsara sy izay ilainy tompo aminao, dia ny hanao fahamarinana, ny ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Araka io ambarany Mikea mpaminany io a dia azo lazaina fa voafitinao a ireo zavatra torin'ireo mpaminany a, izany hoe ny toritenin'ireo mpaminany moa zany dia antso hiverina amin'ny fanekem-pihavanana, ka azosika lazaina zany hoe toy ny hoe voafehin'ity voalazan'ny Mikea mpaminany 2:9 ity a ny voatoatiny ny lalàn'Andriamanitra manontolo a izay manasa antsika olombelona hanao fahamarinana, hamindra fo amin'ny namantsika ary hanetretena hanaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Dia ireo lohahevitra anankitelo ireo zany a no lazain'ny Mikea mpaminany hoe efa nampahalalana anao ry olombelona izay tsara sy izay ilainy tompo aminao, sady tsara ny marina, tsara ny mamindra fo a ary tsara ny manetretena. Noho izany andeha ho azavaintsika ary ireo lohahevitra anankitelo ireo na hoe trilogie ireo a, dia le hoe pratiquer la justice, manao fahamarinana, aimer la bonté na hoe aimer la miséricorde, tia famindram-po a, ary ny farany manaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Dia andeha ho jerentsika tsirairay a sy ho voasantsika ary a ny hoe fahamarinana, famindram-po a ary ilay ataontsika hoe fanetretena. Ao amin'ny boky voalohany a ao amin'ny baibolina hoe bokin'ny Jenezy a, ao amin'ny tantaran'ny Noe, ao amin'ny Jenezy 2:9 a, andeha ho vakitsika satria ao zany a no misy a filazana ny toetrana olomarina voalohany a ao amin'ny soratra masina. Jenezy 2:9 toy izao ny vakin'izany: izao no tantaran'ny Noe. Lehilahy marina Noe, nanao ny rariny teo amin'ny olona niara-belona taminy, nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Noe. Lehilahy marina Noe, nanao ny rariny teo amin'ny olona niara-belona taminy, nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Noe. Efa nilazain'ny Mikea mpaminany tamin'le niangatsika voalohany teo a fa hoe rehetra zany a dia zavatra tsara ary takian'Andriamanitra amintsika olombelona angatahiny amintsika ny fanaovana azy, dia le hoe hanao ny marina, handala fahamarinana. Dia i Noe zany a ohatra velona anankiray mihitsy a, ary lazainy mazava mihitsy ny momba azy hoe zao ny tantaran'ny Noe mifitina amin'reto toetra iainany ny fahamarinana reto. Lehilahy marina Noe, inona ny nanehony Noe an'izany maholo marina azy zany? Nanao ny rariny teo amin'ny olona niara-belona taminy, nanao ny rariny izy tamin'ny olona niara-belona taminy ary nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Noe. Ireo anankiroa ireo zany a mitoetran'ny olomarina hoe nanao ny rariny tamin'ny olona niara-belona taminy. Raha dikatsika zany izy ho azontsika amin'ny fiainana andavanandro ny atao hoe rariny zany a dia sahala amin'io mizana io. Zay no mahatonga ny mizana na hoe balansa lasa famantarana ny fitsarana hoe araka ny marina zany justice. Zany hoe raha ohatra olona anankiray mpanao vokisara katsaha miditra amin'ny valo a mirava amin'ny efatra
ka 9,000 no tokony ho karaman'izay de tsy andrombinako le 9,000 fa izay no mifandanja amin'ny valikasasarany a sy ny asasarany a sy ny atsemboany nandritra ny tontolo andro ka raha 3,000 nomeko azy de tsy olo marina itsony aho a efa manao ny tsirariny aho zay ka zay zany notoetra ny atao hoe fahamarinana dia manomea izay tandrifiny tsirairay avy araka ny manandrify azy aby. Anisan'ny azo iaingana anomezana famaritana ity atao hoe fahamarinana sy hoe olo marina itya ilay valiteny Jesosy tamin'ireo nakafanahy azy na nytany hoe moa azo atao ve mety ve ny mandoa hetra ho an'ny Sezara sa tsy mety dia ny valiteny Jesosy ao Matteo 2:20 de milaza mazava Jesosy hoe zao omeo an'ny Sezara izay any Sezara ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ka maro zany ireo teolojianina sy mpandinika soratra masina no milaza zany miainga amin'io manao famaritana hoe ny atao hoe fahamarinana dia manome ho an'ny tsirairay izay anjara tandrify azy. Ty moa anjara ho an'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra. Ty anjara ho an'ny firenena, ataovy ny adidinao amin'ny firenena. Ty anjara ho an'ny tokantrano, ho an'ny fianakaviana, ataovy zany. Ty ho an'ny fiangonana, ataonao zany. Ity mba ho an'ny tenanao ihany koa dia ataovy zany. Tsy olo marina itsony ianao rehefa ampifangaronao zavatra rehetra. Ny fanadinoana ny tena tafahoatra dia mety ho tafiditra anatin'ny tsy fahamarinana. Eny fa na dia ny fivavahana aza rehefa be loatra ary anadinoana ny fikarakarantena, anadinoana vady aman-janaka dia lasa fahotana satria ny atao hoe fahamarinana dia omena ny Sezara izay an'ny Sezara, omena an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia anjarantsika no manao antsipriany be dia be amin'ny karazany ohatra samihafa hoe amin'ny zavatra rehetra zany dia ataoko avokoa izay tokony ho an'Andriamanitra. Koatran'izay ihany koa iainana ny fahamarinana ihany koa dia le hoe apetraka anao amin'ny fotoanany sy amin'ny toerany aby ny zavatra rehetra. Na dia mopera zao dia sy fanao ny manao oby any amin'ny gabone ohatra satria sy toerana tokony hanaovana oby any amin'ny gabone. Tahak'izay aby ny zavatra rehetrarehetra ny olona apetraka anao amin'ny toerany sy ny anjara toerana sahaza azy aby ny zavatra rehetrarehetrarehetra atao amin'ny fotoana tokony hanaovana azy aby ny zavatra rehetra. Izay zany anisany iainana anio fahamarinana io. Anisany iainana n'izany fahamarinana zany ihany koa ianao na miandany be fahatany fa tena hoe ny aradrariny sy araka ny marina no hitsaranao zavatra. Voalaza ao amin'ny Levitika 7:15-5 le hoe rehefa mitsara ianao aoka ianao zany sy hanao zaravilany fa tsy tokony hanananao tompotia ny mahatra ary tsy tokony hanananao hena maso ny mpanakarena fa na mpanakarena na mahatra inona no aradrariny, inona ny tena zavamisy dia izay no andanjalanjanao ny fomba fitsaranao zavatra fa tsy afangaro satria izy mampalahelo dia afangaro ao ny marina sy ny diso na hoe satria izy efa mpanakarena sy ny sisa dia anagnana haina maso. Tsy zay zany ny fahamarinana fa hoe inona ny zavamisy dia omenao azy ny anjarany tsirairay. Ary hamaranantsika nyty resaka hoe fahamarinana ty moa dia le lazainy Jesosy amin'ny toritenina ataony tany tendrombohitra ao amin'ny Matteo ao zany 5:5 le hoe sambatra izay nona sy mangetahita ny fahamarinana fa hovoky izy. Sambatra izay nona sy mangetahita ny fahamarinana fa hovoky izy. Matteo 5:5 ka izay hetaheta fahamarinana resahan'i Jesosy zay ireo zavatra rehetra nazavaiko teo aloha reo anisany azo
de ataotsika fandaharana mahaleo tena manokana indray a ny mahakasika ny hoe tia famindrampo ary ataotsika fandaharana mitokana ihany koa ny hoe manetry tena na hoe manaraka n'Andriamanitra ampanetry tena mba sy teo lava loatra ny fandaharantsika ity makasitraka atsika manaraka hatrany ny fandaharana